alady 7 Desambra ho avy izao no ankalazany alady ny mpitandrina ny eo anivon'ny FJKM Atsapahandrano. Mandritra io fanompoam-pivavahana io ihany koa no anolorana ny mari-boninahim-pirenena ho an'ny mpitandrina. Anatanteraka ny alady mpitandrina ny FJKM Atsapahandrano Fiderana Synodam-paritany Ariva Avaradrano ny alady 7 Desambra izao. Ny alady mpitandrina dia ilay ady iray atokany fiangonana mba hitrotrona bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina. Anatanteraka izany ny fiangonana amin'io alady io. Ny vaovaontsika eto amin'ny fiangonana FJKM Atsapahandrano Fiderana ny alahady ny mpitandrina izay atao amin'ny 7 Desambra 2024. Eo no fotoana hitrotrotsika ambavaka ny mpitandrina Rakotomahanina Andriatomady Laurel Mianakavy. Fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora sasany manainga atsika mpianakavy ny fonona rehetra na ny zanakam-pelezana na ny taranaka ary indrindra isika reny fiangonana mba ho tonga marobe anotrina izany fotoana lehibe izany satria eo ihany koa dia misy ny fanolorana mari-boninahitra ara-panjakana noho ny fahelan'ny laovany ny asan'ny tompo. Ankoatra ny fanampavavahana moa dia isany koa ny fanolorana mari-boninahitra avy amin'ny fanjakana ho fankasitrahana ny pasteur Rakotomahanina Laurel noho ny asa vitany teo anivon'ny fiangonana. Tapitra treto indray ny fotoanantsika tompoko kilasy tompoko amin'ny tamin'ity ariva ity isaorana feno aloha naharitra ny jery hatramin'ny farany vaovao antsika mametraky ny veloma mandrapitafary tompoko kilasy tompoko vavy.